manao aray eo noaka an'le valiko zay efa nomaninao anao. Aza mipendrapendrana masinao aiza ihany, taona mandroso, tsy hita ihany, dia zay mipotra ry dia tsy dia ino kosa tsy dia ino dia enana dia tsy mandeha émotion enana dia fitady dia voly eny e. Fa ty fotsiny raiso le tena, misy héritage olo mety raiko anao, raisiko amin'ny finoana zay a, ary mino fa tsy maintsy tanteraka réalité zay vérité zay. Satria Napoly ary niteny hoe misy mino an' Jesosy dia vonjeny ny amponana. Tsarovy androany eto amin'ny sekoly tokantrano a, tsy voatery ho teneninao atao ny olo tsirairay avy eto akory, fa veloma-tsainao ny anarany dia tenenao an' Jesosy hoe zay ny héritage nitenenao Jesosy raha tonga eto a, voaka ny ambavam-panompo miteny hoe ny taranaka rehetra sy ny amponana dia tsy maintsy voavonjy. Dia tsarovy zay anaran'ny olona, avanao na vadinao na rahalahinao na bavinao, zanakao a, zay mbola lavitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, atsovy amin'ny finoana izy. Zay le teny pasteur aty misy fahefana ny ambavanao, do vavantsika tsy hanozina ny olona tsony reto a, do tsika tsy hanozina tsony, do ty vavy ty tsy tonga lasa première pierre tsony, fa matoa-tsika mbola tsy tonga Jesosy a, mbola te-hapiditra olona maro izy, mbola betsaka loatra ny olona mandeha ny afo be. Ka plus me manakaiky fa tongavan'i Jesosy dia mila doubler effort tsika anatin'ny fanompona anazy, mila esorintsika aingana ny afo be ny fanahin'ny olona satria Jesosy efa ho avy. Dia mitonono ianao isan'andro, rehefa mivavakarena ianao tokantrano a, tonono ny anarany vadinao, zanakao. Jesosy baikoky tsy maintsy tonga amin'ny valanao, atsoko fa ny masoko ny sofina hoe Saint-Esprit any amin'ny tena zay misy azy ihany, baikoky izy tsy maintsy tonga amin'ny valy, atsoky izy tsy maintsy mareny feo an'i Jesosy ahita ny lalany fiverena tonga amin'ny valy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra reny ihany a, fanomboana fotsiny no tiako anambarana zaraiky tamintsika iny a, na amintsika hoe azakivy mihitsy a, fa tiany Jesosy reny ho voavonjy. Nomboka amin'izay atsika, raisitsika ny Genèse chapitre 3 verset 9. Genèse chapitre 3 verset 9. En anaran'i Jesosy. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Teto a tsy hoe jamba Andriamanitra akory. Raha mijery raha hoe amin'ny famakiana ara intelligence humaine zao dia hoe fangaro hoe Andriamanitra tsy hoe mahita ny olona rehetra, mahafantatra ny voa izy, kina koa zany question tenen'Andriamanitra zany où es-tu? Reny nanao fangalam-pery hoe Adama sy Eva ary Andriamanitra efa aizy nareo. Eto tsy resaka hoe tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ny toerany Adama sy Eva, fa ny tian'Andriamanitra ny tenena teto dia hoe fa aiza Adama sy Eva tsy mitoetra teo amin'ny toerana izay nametrahako azy. Misy taona teto zany Andriamanitra tena taitra izy, satria tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny Adama sy Eva tao Edena. Donc raisitsika kely no aloha kely ao amin'ny Genèse chapitre 2 dia vakitsika verset 7 à 15. Taiza moa zany ny toerana tokony hitoeran'ny Adama sy Eva, kanefa rehefa nibanjy nijery an'izay toerana izay tokony hametrahan'ny Adama sy Eva izay Andriamanitra dia tsy tahory zareo. Tato amin'ny Genèse chapitre 2 manomboka verset 7 à 15 tia, teo ny toerana mbola tokony ahitan'Andriamanitra ny Adama sy Eva. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Voalohany indrindra aloha zany a, napetrak'Andriamanitra tao Edena i Adama tamin'ny foronina. Rehefa jerentsika ny signification ny hoe Eden dia dikany hoe Eden dia plaisir, délice, zavatsoa, zavatra tsara nataon'Andriamanitra ho atsika. Dia toy izy atsika au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bérylium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Rehefa vakiantsika tsara io toerana izay nametrahan'Andriamanitra ny Adama io dia hitantsika fa zavatra tsara daholo tao anatin'io Edena io. Eto aloha izany dia efa manamarina ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy tao anatin'ny vokabuleran'Andriamanitra mihitsy tamin'izy namonina izao tontolo izao fa antrano. Tsy tao anatin'ny vokabuleran'Andriamanitra mihitsy izany ny hoe aretina. Tsy tao anaty Edena mihitsy izany hoe ady, korotana, zavatra moche, zavatra ratsy. Nefa indraindray hiendrika indraindray fitahan'ny Satana amin'izao tontolo izao ny endrika tokony ananan'ny kristiana dia ohatran'ny hoe contraire ny zavatra tenin'Andriamanitra amin'ny Genèse 2 io mihitsy ohatran'ny hoe kristiana dia olona rofotr'akanjo ohatra, ohatran'ny hoe mahandro tsy maintsy hoe olona faible. Nefa voatao izao paster nampianatra antsika tsy olo-kolopony fa na ny création ary manaiky atsika tsy natao ho tapahany izao rehetra izao tsika fa tsika manapaka an'izao rehetra izao. Izao izany tiako mihitsy anavao mihitsy ny fotom-pisainantsika hoe izy tsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Androany izany dia Andriamanitra dia miteny amintsika hoe ny toerana tokony misy atsika dia ilay toerana izay namorona ny Adama dia ao Edena. Tsarovy tsara fa ny Edena tsy lieu géographique fotsiny. Tamin'io fotoana io izy lieu géographique kely, il a fait la terre ozy izy. Dia rehefa vakiantsika tsara ny Genèse toute la surface de la terre mbola tsy fenan'io Edena io. Fa ozy izy Andriamanitra hoe nomeny any Adama sy Eva zay mission zay hoe ny tanjon'Andriamanitra dia ilay Edena io izay nomeny amin'ny fahefanany Adama sy Eva tokony nataon'ny Adama sy Eva miprospérer io era-tany. Dia ny toerana tiana ametrahan'Andriamanitra antsika izany ao anatin'io Edena io dia tsarovy tsara fa tsy resaka lieu géographique ilay izy ny tena marina rehefa mamaky tsika fa misy déjà aloha place spirituelle ilay izy, toerana ara-panahy. Voalohany indrindra rehefa nanao an'izao rehetra izao Andriamanitra dia ny création izay tao ambanin'ny Andriamanitra dia ny olombelona. Rehefa vakiantsika ny any amin'ny Ézéchiel sa Esaïe sura aloha fa rehefa tamin'ny hoe Satana ny fils de l'aurore. Tamin'ny olombelona mbola tsy ho forona izany dia tsarotsara fa Lucifer ny olona amin'ny création-n'Andriamanitra nanam-pahefana indrindra teo ambanin'ny ray zanaka sy fanahy masina. Fa Lucifer namadika an'Andriamanitra. Dia rehefa namorona toerana Andriamanitra any amin'ny toerana tsy misy anazy, toerana tsy misy mifanatrehana, toerana tsy misy aina, tsy misy fahatsarana ohatry naovan'ny Edena, fa any nametrahana Satana any amin'ny enfer dia namorona créature vaovao Andriamanitra. Dia teneny akaikiny hoe za sy ianao ilay izy. Dia tao anatin'ilay izy tsika ny anjely ary nataon'Andriamanitra hanompo atsika. Ahoana izy Andriamanitra ny anjelin'i Jehovah sy mitovy manodidina izay matahotra. Dia ny anjely izany ohatran'ny hoe tena mpanomponao mihitsy ny anjely. Ny anjely zao tsy taheto tany mihitsy izy raha sitrapo fa tehijana any an-danitra nefa za sy ianao au moins manana ange. Ozy naniony izao tontolo izao malala un ange gardien. Manana ange gardien daholo tsika tsirairay avy vao tonga teto tany tsika dia tonga teto tany koa ilay ange gardien. Raha notaniana izao ny soany dia hoe za tsy teo any an-danitra Andriamanitra fa mpanomponao ilay anjely satria ianao zanak'Andriamanitra. Ianao meilleure créature. Tsy teo aty an-tany izy hoe izy tahijanona any an-danitra. Fa nefa moa izy Andriamanitra tsy maintsy mandeha ianao satria misy ny zanako eny ambony tany eny mpanapaka eny ambony tany eny ka ilaiko ianao eny an-tany eny miaro anazy. Satria nahoana fantatr'Andriamanitra ngefa i Lucifer mbola nirenireny teny mbola tsy midy mandrakizay izy fa fantany hoe tsy any an-danitra Lucifer tsy afaka tonga any an-danitra intsony izy fa nirenireny teto an-tany izy. Dia efa Andriamanitra izany efa namboarina ny zavatra rehetra mba hahatonga ny fiainanao tena tsara. Dia oza hoe place spirituelle izy, place spirituelle atsika izany en tant que rehefa tonga né de nouveau atsika dia zanak'Andriamanitra tsika. Mily tsika mitoetra amin'ny toerana io hoe za zanak'Andriamanitra. Za tsy taka an'izao tontolo izao intsony. Za ohatra raha mijery ny fiainan'olona manodidina dia tsy tokontsika rehetra intsony mianiry hoe fiainan'ny anina tsy mino an'Andriamanitra fa ahoana tsy manoatra ny asary hoe saika solavaka nahitana ratsy fanahambinina. Fa inona tsy hanambinana anao? Jerenao zavatra foron'Andriamanitra anao nge hatramin'ny volamena efa nataony tao anaty Edena. Midika an'izany fa ny fiainanao tsy natao ho mahanitra izany fa mihitsy tsika misezirana izay héritage izay. Rehefa mivavaka ianao dia velompo sokafy io Genèse io. Za Andriamanitra hoe naveronao a Edena avy any Jesosy. Zay ilay tenen'ny pasteur teo. Jesosy ny réconcilier le toerana izay verintsika noho
no nanekeny Adama sy Eva ny Satana naveriny Jesosy amin'izay toerana izay tsika. Fa ilay toerana tsy question de lieu géographique intsony, fa toerana amin'ny tontolo ara-panahy izy. Ka na amin'ny tontolo ara-panahy zany tika tenena na ny esprit impur na ny démon rehetra na ny tontolo tsy mahafantatra anao satria na fanan'Andriamanitra ao anatinao. Dia ianao zany mila mahatsapa sy miprendre conscience an'izay hoe rehefa mijoro ianao n'aiza n'aiza za zanak'Andriamanitra. Ianao zany rehefa manaraka fanapahana aza mijery ny zavatra hita maso fa mangala fanapahana amin'ny tontolo ara-panahy foana. Dia ampiasao ny vavanao. Ohatra hoe mandalo fahantrana ny tokantranonao. Za Satana tsy mahantra, ambinina, volamena, jereo nataony Andriamanitra tao anatin'ny toerana nisy an'i Adama sy Eva, amin'ny toerana misy anazy ny volamena. Jereo nge zavatra rehetrarehetra ho edeny io misy ny bedelium, zavatra tsara daholo, zavatra nafiry, zavatra amin'ony izao tontolo tena mihitsy ny nazona azy. Kanefa nomen'Andriamanitra héritage ho anahy sy ianao izay zanany. Fa mavoantsika tsy mahafantatra, tsika tsy mamaky ny testamentsika. Dia tsy miprendre tsika, tsy maka ilay fahefantsika makampinono hoe zany ny anahako. Ny héritage tsy izany hoe mbola angatana dia be kinetaka eo adada nefa izy efa mitena ivanao ioko. Ohatran'izay na voan'le tantaran'ilay zanak'Adala. Le rahalahy le tao mipetraka teo akaikin'ny dadany tsy nahafantatra koa raika anadolo rehetra zavatra rehetra hoe izy miaina tahaka amin'ny mpiasa ihany. Ka misy fotoana tsika mbola miaina tahaka amin'ny mpiasa ihany anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nefa moa izy tsika misy izay leçon izay fa nizaraintsika tato amin'ny sekoly hoe avaly amin'ny mpanompotsika nampiakarin'Andriamanitra ho sakaizana dia avy lasa nataon'Andriamanitra zanany. Samy hafa ireo. Fa misy fotoana tsika kristiana mbola eo amin'ilay base foana hoe mpanompo e. Tsara ilay mahatsara teny hoe mpanompo tsy mahasoa. Fa rehefa un certain moment donné kosa ianao devant une situation sy devant Satana dia mila mifantatra ianao za zanaka. Misy autorité ananako a, misy zavatra tsy maintsy ho anahako. Fa tsy natao ho an'ny Satana, tsy natao. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe le voleur moa izy vient pour voler, dérober, égorger. Dia tsika rehefa tsy ao anatin'ny fahalalana, mbola miverina any Osée 4:6 hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tsy ny tena koa Andriamanitra ringana ny oloko noho ny fahotana, fa mavoan'ny oloko izy tsy mahalala ny teniko mihitsy. Tsy miaina izy en fonction ny teniko. Fa mbola tianao izay tiany izy dia ringanany devoly. Tsarovana fa ianao rehefa tsy mahafantatra ohatran'ny hoe imagine hoe za zao tamin'ny mbola kely tadidiko tsara dia mpiasa nitaizanay tamin'ny mbola tsy nandeha niandro dia dala sy mamanay miainga mienina maraina amin'ny fito sasany izy vao tonga. Dia misy fotoana nisy olona ny tanàna zany no teny any amin'ny dadanay dia hoe ory dokotera ny zanakao ve ozy zanakao ve ozy ay zanakao ty zany sy ty ozy hitanay mandeha rehetsenery ty dia oetile mpiasanareo iny dia lazainy hoe zana dia mitondra ny tôbilinao dia hoe izy telo mianaka. Dia za zany tao anatin'izy lehibe tao anatin'izy dia ohatran'ny hoe miaina zanaky ny mpiasa. Nefa kay za zanak'ilay patron. Dia rehefa miaina zay ao tokantrano dia ohatran'ny hoe zanak'ilay mpiasa. Dia izy tsy fantako zany izay tokony hoe sakafo ho anjarako mety tsy fantako fa hohaniny. Fa za nefa kay zanaka. Misy fotoantsika tsy mahatsapa dia ohatr'izany dia rebireben'ny Satana amin'ny zavatra tsy misy dikany. Teneny eo akaikinao hoe tsy tanjon'Andriamanitra mihitsy ny aina tokantrano fahantrano. Anatin'ny aretina lava. Anatin'ny tsy fisiana lava. Amen. Raisitsika indray eo amin'ny Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Hozy ny tenin'Andriamanitra. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Zao zany le edena tsy resaka zavatra hita maso zay zao tenen'ny pastera teo. Samy hafa ozy représenten'Andriamanitra ny edena tamin'ny Ancien Testament sy tamin'ny Nouveau Testament. Tamin'ny Ancien Testament zavatra hita maso fotsiny. Fa zao le izy zay le malo pasteur nampianatra anay pasteur Tomi dia hoe tamin'ny mbola tsy nanoty Adama sy Eva dia efa nomen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Efa après ny zavatra rehetra vao nifoly ny Adama sy Eva. Kanefa namadika Adama sy Eva. Dia lasa une bonne partie ny héritage lasa miala teo amin'ny Adama sy Eva. Dia no taty amin'ny Nouveau Testament dia tsy maintsy mivadika ilay izy mila mandalo amin'ny Jesosy aloha anao vao mandray ny héritagenao. Dia ilay izy héritage ozy izy ny Ephésiens 3 misy héritage be da be en monde spirituel tsy hita maso miandry fotsiny fahafantarantsika ny existence-ny dia fandraisantsika azy amin'ny finoana. Misy zany ny tontolo ara-panahy amin'ny edeny io le tena azavain'io Ephésiens chapitre 1 verset 3 io zany le
zavatra efa noman'Andriamanitra tao amin'ny Genèse 2 io lasa nafen'Andriamanitra ao monde spirituel tao ambadika Jesosy. Zay mahatonga tonga ny hoe diso be ny olona mitory fotsiny resaka hoe eo amin'ny lacroix. Le héritage tsy azo raha tsy mandalo amin'ny lacroix ianao. Zay marina. Diso kosa ny évangile raha tsy hitory. Diso mandaina zay atsoriko mihitsy teneniko raha misy olona miteny gato momba ny G4 mission ka mitory hoe zay tsy mitory resaka fibebahana. Ahoana moa toriana resaka fitahiana raha tsy misy fibebahana satria fitahiana na hiteny ianao hoe tahiana anao tsy bebaka tsy fils du royaume akory ina fitahiana azonao eo. Tsy maintsy honnête tsika, on est honnête. Eto zany ianao ampianarina kosa hoe raha tianao ny handray ny héritage avy amin'ny royaume céleste mila kosa ianao s'inscrire. Tsy misinscrire kosa mila mihitsy ianao établi ao anatin'ny royaume. Dina ahoana moa nafatarina fa établi olona bebaka, olona miaiky fa tena mpanota, olona miaiky fa tena mila an'Andriamanitra, olona miaiky fa nolo tenan'i Jesosy dia miditra amin'ny batisme. Dia mivoaka amin'ny batisme ianao olo-baovao. Zany ny olona mérité ny héritage miafina ambadiky ny Kristy. En fait l'héritage miafina ambadiky ny Kristy io le miafina tao ambadiky ny nitsanganan'i Jesosy. Ianao zany rehefa tonga fils du royaume be da be eo amin'izay misokatra amin'ny porte d'Éden ho anao. Fanjaranao amin'izay miditra lalina. Rehefa hitantsika Jesosy rehefa niaraka tamin'ny mpianany matetika dia misy resaka foana midira amin'ny lalina. Ianao aza misafisafy ny baiboly. Ianao aza mihaino préjugé. Tsika tao anatin'ny religiosité préjugé daholo nahafantarantsika an'Andriamanitra. Za zao tamin'izaho mbola tanaty religiosité protestante dia tonga dia izay foana nitenenany olona rehefa misy resaka fitahiana sekta. Dia tamin'izaho vao mahita olona mandidy dia sekta hono ireny. Nefa za tamin'izaho mandeha boîte de nuit maninona tsy sekta. Fa maninona ny olona mandihy hoan'i Jesosy lasa sekta. Ino tsika zany aza mbala elinangain'ny satana reto tena amboara fotom-pisaina mouvant mihitsy ny sainanao. Aza mety manaiky rebrebeny zao tontolo zao rebrebeny satana fomba. Zay mahatonga azy prince du monde. Satana nge vendrany ho an'ny kristiana mahafantatra ny toerana sy ny identitény. Fa izy kosa fihetsy izy ho an'izao tontolo zao. Ahoana moa tsaroana nge fa satana vao ndray Satan il était Lucifer. Il a eu une onction dans le ciel. Manana onction izy. Ary zero tsara fa Andriamanitra rehefa mamety dia tsy manara. Satana manana ny pouvoirany izy. Pervertiseny le hery fahefana nomen'Andriamanitra azy. Ka iny le nitenen'i Jesosy hoe raha ohatra ianao tsy manana fahefana mihoatra an'ilay fahefana nomeko anazy zay tsy tafavoaka mihitsy ianao. Zao tontolo zao tsy tafavoaka mihitsy lalovina. Virinao fa ahoana moa misy an'ireny resaka jereo fotsiny fomba manipuler ny pantin zao tontolo zao nefa zao tontolo zao mihevitra be mihitsy tena intelligent. Dia nefa jereo manino pourquoi les 5 continents sont si pauvres. Nefa Dieu a créé Éden dans la richesse. Inona zavatra asa ataon'olo foroana ny FMI, foroana banque mondiale, atao gauche, atao droite. Pourquoi il y a des pauvres? Tsy normal zany. Satria malainy mitondra zareo fa tsy Andriamanitra velona. Rehefa tiana hita ianao hoe anao liana atao manamana dia rozy satana anao dia ambanimbany aty anao atao mahantra. Za zao tamin'ny nanao géographie tamin'ny andro dia gaga mihitsy hoe pourquoi l'hémisphère nord est riche dia manina l'hémisphère sud est pauvre. Dia izay foana natsoka tsara zany ianao avy any amin'ny hémisphère sud dia ianao atao pauvre. Ianao kristana mila miala zany fotom-pisaina an'izay. Misy teny zay moa hitako tao Facebook le hoe l'école où vous avez formé mais la parole de Dieu vous réforme. Misy zany zavatra be da be ampianarantsika ny ampianarana tsy voatery ho raisina daholo. Ampianariko na afaka mianatra ny ABD, ABCD anao manoratra tout. Fa zay message rehetra ny fotom-pisainan'ny société rehetra tonga dia ao an-trano dia ametro an-tanana zanakao zay tsy avy amin'ny Jesosy rehetra miaro. Enay moa zanakay dia zany dia maniry mihitsy eo ao avy fotoana vision tsy haiko loatra vision-nareo koa. Fa vision manokana nay mivady mihitsy na velo atao poka rehefa mandroso ministère zavatra koa anisany voalohana tsangana dia alo école. Hoy zao hoe na misy 10 église évangélique eo zay teny tamin'ny France do izao hoe sokatra isan'andro isan-kerinandro eto France zay fa maninona areo tsy manangana école. Ny aveniran'ny tany dia avy amin'ny formation. Dia tsika aloha zao mbola tsy misy an'izay dia tsika ankohonana mila former taranakitsika anaparitaka an'izay Éden zay eto an-tany. Le Éden zany zao efa ao anaty nasy ianao. Mila tsika miverina ao anatin'izay position zay aloha spirituellement intérieur le Éden atsika zao. Dia ny tanjon'Andriamanitra zany tahaka ny Noé dia le Éden ao tinasy ianao io zany moa tokony Andriamanitra le tsy hoe rasiste Andriamanitra tamin'ny Ancien Testament rehefa miteny aza manam-panambadika ny zanaka ozy izy amin'ny kananita na amin'ny peuple tsy fantatro tsy hoe rasiste Andriamanitra. Fa hoy satria le zava-tsoa napetraka tamin'ny olona anankiray
tsy tiany hoe hiaraka amin'ny olona tsy manana dia very. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia après lehilahy kristiana sy vehivavy kristiana dia hiteraka rehefa hiteraka izy dia ilay heritage anatin'izy mivady avy amin'Andriamanitra aparitina amin'ny taranany. Dia lehibe indray ilay zazy ireny dia hipasy koa amin'ny taranany. Dia tsy maty mihitsy ny perpétuation ny fanjakan'Andriamanitra. Zay dikany hoe ozy izy Andriamanitra hoe le royaume de Dieu ozy izy est arrivé. Satria inona moa le royaume? Zay efa averintsika foana moa. Raha tianao fantatra moa resaka royaume tsy afaka mijerijery tsara ireny film rehefa misy resaka royaume ireny tamin'ny moyen âge. Ny tanjona royaume dia accaparer territoire foana. Nen'i Jesosy tsy territoire ana fa nen'i Jesosy ozy izy ahoana izy tamin'ny Rebeka il y a 2 nations ozy izy ao anatin'ny kibonao. Firenena roa ozy izy. Dikan'izany fa zasy ianao dia efa firenena. Normal be. Za zao izay mivady mananjanaka roa dia efa firenena reo tsy ndreo zao nambadiny koa dia mananjany koa dia efa firenena. Dia tanjon'i Jesosy ho farany mirehitra la France. Satria feno famille royale. Zany ny tanjontsika eto. Amen. Mitsika mamelona. Ozy izy hoe misy izay teny izay koa tenen'i Jesosy rehefa ozy izy hoe resaka momba ny hoe fomba toe-po tokony anantsika zany rehefa hoe tonga Jesosy. Ozy izy Jesosy hoe za ozy rehefa tahivela dia tahita amin'ny piasa koa ozy izy eo fanaovana ny asa. Ny tanjontsika zany ny olona anankiray tsika zany raha ohatra ianao ka tena manao ny asan'Andriamanitra tsy tokony ny olona matahotra ny fihavian'i Jesosy zany. Fa matoa ianao zay mbola matahotra ny fihavian'i Jesosy tsy réglo zany ianao sy Jesosy. Tsy manao ny asany ianao zany manontaniana sary misy zavatra hitanao anatin'ny ten'Andriamanitra fa tsy ataonao. Dia midobodoboka amin'ny fonao hoe raha zao Jesosy zany efa zao tsy manao zao tsy manao zao. Fa ny olona concentré ao anatin'izay nasain'i Jesosy ataony rehefa tonga Jesosy bonne surprise. Iny le zaraiko tao amin'ny Facebook zaraiko tao amin'ny communauté Viber atsika hoe fahatongavan'i Jesosy ohatran'ny intérêt surprise. Dia mifampahelo moa izay tao hoe avy ny olana fa ndao-tsika hifamelombelona foana tsy kamokamo andeha sekoly satria raha misy ny intérêt surprise tonga Jesosy tsy tsika le hoe le dia tonga ny exemple zéro zany sady rehefa tonga Jesosy nga misy resaka zany hoe za andrasika aloha Jesosy mba mio seconde chance kely aloha réviser kely aloha dia avy indray anao ve tsisy an'izany reto. Tsisy an'izay dimy adala zao jere. Fa tsika dimy endry tsika eto mahita dimy endry ary formé dimy mbola endry be tsika. Tokantranontsika io edeny io oamponao io eto rehefa ho tokantrano. Aza mijery ny hita maso zany ianao hoe ty lehilahy ty tsy ovokiry ianao mbola mahita an'ilay fihetsiny mahita an'ilay zanak'ohatrany tsy eo mihitsy mahita ny ava-matsaka ianao rehefa mba invité anao any amin'ny manao déjeuner dimanche miaraka amin'ny fianakaviana ty reto mbola pré mpisotra zany nataony ambavina ianao ve kivo voalohany dia satana indray ve ny andrasanao hoe anam-panantenana io izy ka ianao le fitaovan'i Jesosy anatinao le fanantenan'i Jesosy ampiovan'ireo ka raha ohatsy tsika tsy mino an'izany dia very zao rehetra zao. Zay le tenen'ny 1 Corinthiens 13 hoe l'amour izy espère tout. Veloma izay fitiavanao azy j'espère qu'il peut changer. Na somary be hitantsika ireny j'espère qu'il peut changer. Toery mihitsy zany satana non, moi j'espère qu'ils vont changer. J'espère que la France va se réveiller. J'espère que le feu du Saint-Esprit va brûler sur le peuple français. Misy foana zany ohatra hoe mba misy foana mijery vaovao dia mahita eo amin'ny télé zany dia mahita dia rehefa mandinika ny série ny tanora sy zavatra be dia be mandeha amin'izao tontolo izao resaka pouvoir, sorcellerie, zavatra bizarre, monstre, zavatra herin'ny ténèbre daholo. Dia zao zavatra tena fanay masina anako hoe hitanao ozy izy ny occidentaux nge ozy izy mihino mihitsy zareo ny herin'ny tsy hita maso. Fa mahatonga zareo attiré amin'ny herin'ny famaizina satria ny kristiana tsy maneho ny heriko mihitsiny. Dia nefa jerenao tsara fa ny frantsay tena mino resaka astrologie zany. Nefa izy rehefa resahanao momba Jesosy moi je crois pas ça, moi je crois pas ce que je vois. Fa nefa ny astrologie zany. Firy moa ruiné miantso an'ireny téléphone an'ilay voyante ireny ruiné mihitsy. Fa mirintsika maneho an'ilay tena. Aneho tena anakireo hoe aseho le edena ao anatinao hoe dia apartao. Amen. Dia veritsika an'ilay tentsika. Dia ozy zany hoe zany raha ohatra damaseva ka miala toerana tokony nametran'Andriamanitra atao amin'ny edena mirintsika miverina. Raha ohatra sika sendra sy lafaka verenaingana ny toerana izay nametran'Andriamanitra anao hiverena ao edena. Dia izy moa zany le tena edena tian'Andriamanitra ambara
Averintsika aloha amin'ny Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Io ihany no ohatrany hoe kôdy nomen'Andriamanitra ny Adama afahany tafatoetra tao Edena. Fa ny désobéir amin'ny kôdy iray tamin'Andriamanitra io izy dia izay nahatonga n'Andriamanitra ny teny où es-tu? Satria izy tsy norespecté io kôdy anankiray fotsiny mila respectena tao Edena. Raha ohatra zao tsika karaha te hiverina ao amin'ny toerana Edena dia mila tsika miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dao tsika tsy hinan-kinana zava-poana intsony, dao tsika tsy hihinana ny zavatra izay proposeny dia voly. Ohatsika tsy hihinana zavatra ankoatra ny zavatra izay proposen'Andriamanitra irery ihany. Dia nefa inona ny nourriture omen'Andriamanitra izy afa-tsy ny teniny. Teneniny eo akaikinao hoe vokisa ianao tenin'Andriamanitra. Amen. Fa mavoantsika kristiana lahady ana mamoha baiboly dia mipetraka adiny roa dia mamaky overa ny elika dia mitsangana. Amen. Ino mody. Raha tsy hainao tsisy fantatro akory inona moa dikan'ilay tena ao fiainao. Inona moa zany tokony atao? Raha vehivavy moa zany tokantrano inona moa tsisy miraharaha zany. Fa raha tonga tokantrano dia mety any ambony tômôbila dia efa ohatrana inona sakafo zao dia tezitra ilay nangaty dia zay dia efa adinonao fotsiny izy amaizanao anaty Edena efa tsy Edena intsony anao. Fa ny fiainana kristiana ny zavatra aseho, zavatra velona miboboka ao anatinao mihitsy mila miposaka. Dia rehefa jerentsika tsara koa description io Edena io dia misy ozy izy ny ten'Andriamanitra misy fleuve ozy izy miboboka avy ao amin'ilay arbre de vie. Tsarofa tsara Jesosy ny arbre de vie. Des fleuves d'eau jaillissante, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, me dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà présents pendant la création. Des facteurs fonds dans Dieu Trinité. Des ratonga fiainanao isan'ireo zavatra soa mahafinaritra isan'ireo délice, isan'ireo plaisir mahafinaritra ireo isan'ireo voka-tsoretra ireo mila anao mitoetra amin'ny teny dia miboboka ao anatinao fa any masina. Mandenanao izy voalohany indrindra fa mandena ny toerana rehetra izay alehanao koa. Dia rehefa mandenao fa any masina dia tsarofo tsara fa na toerana aridana lasa tonga stérile intsony fa lasa fertile. Ianao zany dia tokony ny olona censé mitondra fertilité n'aiza misy anao amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Fa mila anao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Avereny tenena akaikinao mila anao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia izao mila fantatsika foana koa fomba fiadian'ny Satana tsy miova. Tsy miova tamin'ny fitany an'ny Eva ihany ny fomba hipiégenany olona izao rehetra ao amin'izao. Fa mila koa ianao mahay discerner fomba fiasan'ny devoly. Izay mahatsara amin'ny Baiboly. Baiboly dia manambarany ny personne de Dieu fa manambara koa personne anao. Satria moa izy ny tenin'Andriamanitra hoe la parole izy est un miroir. Rehefa mamaky teny anao dia hitanao inona ny tsy mety aminao, fa hitanao koa solution ahafahanao micorriger izay tsy mety izay. Dia ny fahatelo koa zavatra hitanao anatin'ny Baiboly mirévélé momba ny ennemi anao izy. Hitanao rehefa misy armée ka dia attaque camp adverse tsy maintsy mafatapatana ny enquêter momba le ennemi. Inona rehefa jereo tsara nitarany Davida re, jereo tsara nataony Joshua alohan'izy nandeha tao a Jericho nandefa espion aloha izy. Dikan'izay mila ianao mahafantatra fomba fiadin'ny ennemi anao ahafahanao hoe atsy ny point faible dia etsy miataka. Dia ianao koa tsy fantatrao mihitsy ny fomba fiadian'ny devolony eo fiainao raha ohatra ianao tsy mamaky teny. Jesosy efa mameno secret ahafahanao mandresy eo aminy. Fa ianao tsy mamaky Baiboly, tsy prendre temps mihitsy ianao za androana no kapitona mihitsy hamaky Baiboly. Fa tianao manakapitona hamaky hihaino journal de 20 heures. Dia izay ny sakafom-panahana isan'andro eo, izay teneniny eo télé eo, chômage. Misy migrant tena manakorotana any Europe hono. Betsaka indray zany chômage, betsaka ny délinquant. Tsy dia niakatra ho ny économie. Zany mamoky ianao zany. Mitsangana ianao maraina kivikivy andeha hiasa. Fa neny Davida vao maraina izy dia Jehovah no mpiandry ao izy tsy hananjava mahory a. Neny sasany horoscope. Mamaky gazety izy vao maraina dia horoscope ina hono ny androko androany. Dia iny ino nefa tsarova tsara fa ny finoana rehetra ka tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia porte ouverte au diable foana. Tsarovy. Manomboka andrano izay ilay tenen'ny pasteur teo hoe maninona moa izy nataon'i Jesosy mofo izy mba hinoanao anatinao fa Andriamanitra tsy tia idôlatria mihitsy.
ajanao dôry reny hoe ty porte chance ana ty tany be tatsika tany reko zanay tena nazy monsy ty ty tazony ty tena ambinina ty sy tiako any ty taoko bizobizo ty tena ohatrohatr'zao hay iana bebe tamin'izao zao hay enceinte rehefa tranozinana sao firy ary io tany reny de voly reny mety amin'ny inonao izy motavelana ianao ohatra ny ambinina fa any amin'ny zavatra avy izy managejanao ka androany a ary io daholo zay tsy avatsy rehefa tsy ten'Andriamanitra ary io tena kakana tsy mila an'izany ianao ampy anao Jesosy amen fa Satana ho a mpamitaka hoana izy Jesosy rainainga izy androany a mahaiza discerner lainga Satana dia rehefa fantatrao zany fa lainga dia aza hoanina tsony raha tsy tahita loza ianao raisitsika nge Genèse chapitre 3 verset 4 zao tsara ny teneny tamin'ny Eva dia naromoka ny Eva amin'ny anaran'i Jesosy. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Satana, tanjona Satana amin'ny fiainanao a dia hanasaraka anao amin'Andriamanitra. Zay ny tanjona. Tsy be da be ny olona mety miteny hoe sieny ka zangy izy hoe be da be moi je vais être mon propre Dieu ka zao kosa mba masambatra iny mety sambatra hoe atao tany eny. Fa ny après nga vitany atao tany. Tanjona Satana ho a Satana iso fony ianao na mahantra na manan-karena fa ny tanjona voalohany hasaraka anao an'Andriamanitra. Satria tsy tia atsika mialina atsika Satana satria atsika nangalatra ny toerana. Tsy nangalatra ny toerana moa zany fa nosoloan'Andriamanitra. Satria ny Satana dia olona licencié ohatrany hoe voaroaka Satana. Dia nosoloana ohatran'ny Saul voaroaka. Satana nge tsy censé ho lavitra an'Andriamanitra. Tanjon'Andriamanitra tamin'ny nanamboatra ny Lucifer dia hitoetra mandrakizay ho fils de l'aurore pour toujours izy. Fa izy tsy nanaiky nitoetra tao mba fahefan'Andriamanitra dia voaroaka izy. Ka zasy ianao ny tanjon'Andriamanitra nasy ianao rehefa tera-baovao Kristy dia ianao andova fiaina mandrakizay miaraka aminy éternellement avec lui. Ka ianao aza rebrebeny fitako ny Satana mahafinaritra mety vetivety eo. Fa zavatra miafina ambadika izy kefa fatesina mandrakizay. Tsara fa ny proposition Satana jereo tsaka Satana copie izy. Tanareo rehefa le manao viditsika le ny tanora moa zao tena tian'ireny hoe marque. Za kosa tsy mividy raha Adidas na Adidas. Indrindra tsy trois bottes fa quatre bottes tena fopony iny a. Dia ohatr'izany koa zany ao fanjakan'Andriamanitra Jesosy ny vrai any amin'ny 1 Jean zay c'est le véritable. Satan c'est un copie, c'est un faux plus izy gasy faux izy. Ka Satana mikopie izy. Mody ohatran'ny mitovitovy fa tsy izy mihitsy mitanjona izy tsika dia anoheranao foana n'Andriamanitra. Zao tontolo zao nge mpanohatra e. Nature humaine asa mpanohatra n'Andriamanitra tsy tahitoetra mihitsy mba hafahefan'Andriamanitra satria na promesse meny Satana azy dia hoe tsy mila n'Andriamanitra ianao fa ianao ihany dia efa Andriamanitra ao. Zay ny dikany teneny Satana io. Tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy anao fa totovy anazy. Akany toerana fa raha zay anao mihinana ihany andramo ihany ange fa hitanao tsara fa tsy mila anazy tsony. Zay ny premier péché anao. Rehefa tsara tonga an-tsain'ny olona hoe j'ai pas besoin de Dieu. Zay no atao hoe orgueil. Jereo tsara zao tontolo zao. Na tsy mila Andriamanitra jereo c'est pas moins intelligence bac plus 10. Jereo l'entreprise zao mandeha eran-tany mihitsy mandeha daholo ny ordiaka varotana. Tao ina zay Andriamanitra any. Zany sy ny tena koa no navita. Dia ina zavatra tenen'Andriamanitra tamin'ny Paoly. Izy izay ma grâce te suffit. Tsara fa grâce daholo ny zavatra rehetra. Ka raha tsy miditra ianao Edeny, tsy miditra tsy miverina ianao manaiky eo ambany fahefan'Andriamanitra. Na misy choix Andriamanitra teto tamin'ilay hoe make choix ianao hinana sa tsy hinana ny arbre de la connaissance du bien et du mal. Ny tanjon'Andriamanitra tao anatin'izy dia tahita izy hoe reconnaissant hoe Adama sy Eva tamin'ny zavatra rehetra efa nomeko an'izy ireo. Tahiteste Andriamanitra hoe tena tia avy ireto. Zay na tonga le arbre miaraka amin'ny arbre de vie dia arbre de la connaissance du bien et du mal. Dia jereo tsara koa Satana tsy miattirer anao any amin'ny zavatra tsara. Jereo nge le arbre de vie nge tsy bloqué manino ny Adama sy Eva tsy nihinana le arbre de vie. Fa jereo tsara Satana le mizavatra matoa zay ianao misy zavatra concentration zay ohatra titi amin'ny zavatra zay ma convoitise Satana zay miafina ambadika zay. Jereo tsara nge ny adultère mananao vavy ao an-trano karakaranao azy reny zanakao izy name sakafo eto dia misy vehivavy nanefa ny Satana kôtikôty anao dia ohatrany hoe iny foana ny ao an-tsainao dia proposeny Satana n'iny ianao dia tahinana mafy an'iny mihitsy dia adinonao le zavatra mafy efa men'Andriamanitra anao tao ambadika ato.
nefa zavatra ray fotsiny titian'ny Sataninao vehivavy ray nefa chez toi ao vadinao zanakao dia voafiana zao le nisy vavolombelona hoe le site adultère tany Amerika iny dia nisy mipiraté le site dia hoe nisy anarana pasteur atao anatin'izy dia divulguer namono tena le pasteur mampalahelo izy fa very tsy nafantatra ny dentiste hoe titian'ny Satana tamin'ny zavatra ray mondra tsisy dikany very daholo ny zavatra rehetra nanara very ny vady aman-jany very ny assembléany very ny zavatra rehetra any ka mitoerana tany an-danitra ary very aza tsontsika reto manaika mihinana zavatra izay tsy avy amin'Andriamanitra mily tsika mivoky teny vokisa ianao tenin'Andriamanitra aza mihina zava-poana ntsony fa mihinananao tenin'Andriamanitra dia ataovy mitoetra ao tokantranonao foana ny edena dia hoy zany hoe fomba efa nomen'Andriamanitra ngely hoe ahoana fomba hitoerantsika ao teny militsika mivoky teny za ma tonga tenena foana mandehana sekoly azaka mivavaka azaka mihaino teny azaka ndao tsika mba hiaraka anao cellule de prière mivavaka zao azaka mihitsy ianao mitondra-bavaka isan'andro momba ny tokantranonao tenena mihitsy zany koa zao dia efa fitaky ny devoly vavaka dia aopoy ihany dia fa matoa tsika mena vava natao iresanao n'Andriamanitra baikonao anazy mihitsy fa bloqué mihitsy efa fantara zay sina fatafa voiteny vavantsika sina fany masina atsika dia misy fahefan'Andriamanitra ny vavantsika matahotra izy tonga izy dia mipirina dia mody bitsibitsihana ohatran'ny tany ianao bibilava koa nge ohatr'izay manino moa hoe bibilava mbola se morfondre izy mahafinafina anaty bozaka anaty hazo dia ohatrany koa bibiny ohatrany koa Satana rehefa anatin'ny pensée atsika disy amin'ilay tsara feoana anatin'ny pensée anao fa zay re teny amin'ny epître any rehefa feny pensée du Christ ianao lavinao azy ny pensée ny devoly fa ny saintsainanao sisika izy fomba mahatonga aminazy prince du monde pensée humaine mihitsy efa pensée amin'ny serpent daholo ohatrany tsy dia mampitahotra izy fa en fait izy manangana anina mihitsy izy manangana piège be da be izy azona ny olombelona fa mahita fa zasy ianao tsy anisan'le piège etsony amen resitsika ihany eo amin'ny Genèse chapitre 2 dia ozy hoe fakiko eo amin'le verset 10 à 14 dia teo ny arbre de vie dia teo ny fanahy masina fanahy masina dia avy ao amin'ny Jesosy any izy miboiboky raha tiatsika hiboboky amin'ny fiainantsika zany ny fanahy masina vokisa ianao teny izy ankizy izay zao efa nanolotra teny izy mino fa mbola tsy efa baiko karaha-panahy tsy maintsy tombo verina amin'ny anaran'i Jesosy fa tellement izy zay le tenen'ny Paul mila renouvellement de l'intelligence tellement izy mivoky philosophie de ce monde voky sagesse na religion be da be ohatrany hoe bouddhiste reny izy zany laza fa kristiana mino an'i Jesosy fa hoaniny daholo reny sagesse na boky isan-karazany reny dia misy tena dia izy tsy mahafantatra izy satria mbola tsy mahafantatra ny identitény satria izy mbola tsy ampy an'le tsy voadio tsara ny sainany dia nizary izy tao amin'ny Facebook hoe misy tsaika izy anaran'le tsy dia raha loatra izy anaran'le auteur'an'le olona teny an'izy ohatran'ny rangaha fotsivoly zay izy ohatran'ny tsaika fa ohatra tao anatin'le phrase en gros dia hoe adala hono izay olona tsy midoute fa ny tena vetra moa dia ireo olona miassurer ny fiainana dia niteneko izy il y a pas de doute en Jésus dia avy eo moa zaran'le teny eo izy Jesosy hoe chaque jour izy suffit sa peine satria tsy hoe mireharena ao rehefa mana assurance hoe fiainako androany dia tsara tsy mireharena ao satria ny assurance ao Andriamanitra papa assure zay ny teneko tanaty assure ton père assure ino ny problème anao resanao saina hitanareo aza mifitandremo reto re zavatra vakitsiky reny indrindra ohatrany misy ange tena phrase wow zany ka phrase tena philosophie ohatra mampisaitsena tena fa devoly rety ao ambadiky reny ozy izy Jesosy tamin'ny Peterany teny le hoe tena tsaho tsy manaiky an'izany kosa raha faty Jesosy dia ozy andevoaka ianao ry Satan la pensée de l'homme ozy izy nataony Jesosy égale mihitsy ny pensée de l'homme et pensée du diable militsika manalava le pensée rehetra zay tena aza na mbola misy mamaky horoscope na eto na any amin'ny radio any aza mamaky horoscope tsony ianao ajanony reny vakio mpisomba anao manomanoka journée ianao aza mino tsony dia voly miditra ao fiainanao daholo zany dia raha ohatra koa tianao hoe tena hiasa ao fiainao Andriamanitra na tianao Andriamanitra morina raha ohatra ianao mbola célibataire ka tianao omen'Andriamanitra anao le adama na evanao mila anao ianao mangeta hita amin'ny présence de Dieu tao anatin'ny présence de Dieu nazo ny adama zavatra rehetra efa nisy ny présence de Dieu vao foro ny adama ka ianao zao za manaiky pressé ny filanao tena besoin-ko mihitsy le manambady efa eraka mihitsy zao dia iny foana mampressé anao atao fangetanao an'Andriamanitra mihoatra ny fangaitahitanao hoe mila vady ianao atao fangetanao an'Andriamanitra mihoatra ny hoe fangetanao hoe mila asa ianao mila vola
hoy izy Jesosy hoe ka tsao no fanjakako sy ny famareako dia ho azonao ny zavatra rehetra. Tsika tsy natao ny angetahetany zavatra rehetra zany, fa tsika natao angetahetany tenin'Andriamanitra. Ny olona izay mangeta ny tenin'Andriamanitra dia lova ny zavatra rehetra. Zao tontolo zao izy Jesosy no manafana inona no anko, inona ny akanjoko. Fa tsika tsy manafana inona zany, tsy ny zavatra. Tsika ny concentration-tsika any fanjakan'Andriamanitra. Ambassadeur du royaume izy Paul, ambassadeur de Christ. Jereo mijoro toy izao miteny fa ny ambassadeur ny firenena malagasy ho mantra. Fa mantra izy fa mana moyen izy mandefa ambassadeur eran-tany. Dia mbola nareo antsika reny ambassadeur reny ny tomany isan'andro aizan-kary, aizan-trano, aizan-sisa. Fa naizany izy toeran'leha dia misy ny fitahiny satria le pays-any no mamatsy azy. Tsy koa pays-tsika tsy France, tsy kafo mamatsy anao. Tsy haiko koa Pôle emploi tsy mamatsy anao. Fa dada mamatsy anao. Amen. Fa mila kosa anao mitoetra ho ideny raha tianao hamatsian'Andriamanitra ianao. Atao vaoponao mihitsy zany hoe priorité Jesosy priorité. Dia nangatao mihitsy Andriamanitra fiainako rehetra dikté ao fanahy masina hoe sagesse, hoe sagesse amin'ny gérance amin'ny finance, hoe sagesse amin'ny gérance ny ankohona, ampianaro manifester amin'ny fitiavako amin'ny vaty. Raha lehilahy dia ampianaro hoe ity asa taka ny tiavanao fiangonanao. Raha vehivavy ianao dia le mbola lehibe kitakita amin'ny vadinao le tsy manaiky teneny vadinao re dia fanahy masina ampio hoe respecté asa taka ny respecteko anao. Dia milaminao azy leo tokantrano rehefa mitoetra ny tenin'Andriamanitra. Tsisy manakotanao tokantrano rehefa mitoetra anao na dideny. Dia farany mandeha be lelena. Eo anafoesika. Resaka amin'ny fanapahana koa. Donc resintsika ao Matthieu 8 Matthieu chapitre 8, 26 à 27. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Teny le tamin'le natahotra mpianatra tao anaty vaky raha nisy tempête be, dia Jesosy natoro. Dia Jesosy mifaty zay fa zay inona no tokony atao? Dia inona zavatra ataon'i Jesosy no misy dia mitsanga dia miteny izy tamin'ny vent-ny tempête mitsara dia mitsahatra. Ianao koa rehefa misy sendra misy tempête tonga amin'ny fiaina tokantranonao, mety misy ny aretina, mety misy mandalo zany. Zay moa tonga am-pony miteny hoe tsika ozy tsy mitoetra amin'ny zavatra hita masy izay mandalo. Zavatra hita masy eto amin'ny tany ity mandalo, ny aretina mandalo, vola mandalo tsy fisina mety mandalo. Dia teto ny tempête mety misy ao amin'ny fiaina tokantranonao korotana. Raha misena azy ohatran'ny mafimafy no tsy mety miaraka mivavaka aminao misy ohatran'izany. Fa inona nataon'i Jesosy? Joro izy en position du fils du royaume dia mibaiko. Baikoa ny situation hiova araka ny tenin'Andriamanitra. Efa mivavaka ianao dia baikoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy zany manam-pahefana. Tsy ho masy mivavaka kosa aloha anao ny teny hoe ianao le misy devoly ity miala ny devoly anatinao. Vao mainka izy tena fa io tia tenenao. Fa lenao lerery mivavaka iny anao dia mijoro ohatran'i Jesosy. Mangina ny tempête amin'ny anaran'i Jesosy, ny tempête eto tokantrano. Ny aretina eto amin'ity tokantrano ity mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit impur izay mbola manageja ny vadiko mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Za mahita fa disciple de Christ ny vadiko ny zanako, toloniko. Libéreo izy amin'ny anaran'i Jesosy, zany tokony teneno Satana, libéreo izy, avelao izy. Any Jesosy izy. Za zao manapahefana anao Satana fa ianao tsy tiako hanapahefana amin'ny fiainako sy ny ankohonako tsony. Oka narambony Satana aza avela mitoetra ho tokantranonao tsony. Lohany mihitsy tsara dia mamaty ny lohany na ny rambony tsy afaka manao inona tsony. Fa misy fotoana koa tsika le rambony ihany ka voantsika. Direka tsaiky nareo tambola kely raha nanao reny le zara re. Le zara manko rehefa tapahana ny rambony mbola maniry a. Fa izy mandeha eny ihany. Fa ny lohany izy tsao izy tsao ny lohany Satana. Aza mena miendra mihitsy anao. Tsy sentiment zany rehefa anatrihan'ny Satana. Non ennemi dia c'est un ennemi. Tsabojery tsara ny Ancien Testament. Inona no teneny tamin'ny Saul? Na zaza aloha Andriamanitra vonohy endrika hoe na asehoan'Andriamanitra ny hoe tokony réaction antsika devant l'ennemi. Tsisy hoe péché mignon fa le péché mignon j'ai raté dans ma vie dans le nom de Jésus. N'inona manageja na coca zany no manageja anao péché zany tsy péché mignon zany. Ia péché mignon zany mihina chocolat. Dia aveo anao mitaraina ny vadinao je suis grosse. Dia rehefa tokony miaraka mivady mba mifameny Jesosy nareo no tokony hoe iray. Dia iny anao complexé fa za zany kitino je suis trop grosse. Dia izy misisika eo mpandrina nareo Satana fa lereo voany hoe tsy fafaraindray reto androany. Tanao zavatra tsisy dikany ohatr'izany. Fa raisy ny fahefana, inona nataon'i Jesosy mitsangana izy dia raisiko ny fanahefana. Inona ny andraikitra zao face an'izao situation amin'izao. Inona moa zany tenenin' Jesosy misy aretina.
raha vehivavy aho zaho izy izay nataon'i jesosy ho aidiny lehilahy fa tsy inao indray na rangahy efa neraka any am-piasana efa mba niezaka izy mitondra vola manao izay mety izy dia vao tonga izy dia kitako tainao au lieu de lasa aide ianao dia ianao indray mitondra mampitombo ny ziogany rangahy tokony aide dia ianao safosafo izy ina mazevatra anao dia safosafo izy na tsao mitombo ary atao izay manamaivana ny asany dia ianao raha lehilahy na mety efa misy ritara izy na nentina tavony chocolat izy tsy manino izy rehefa milon'Andriamanitra izay hoe natao se cultiver vady zay tenen'ilay Andriamanitra tamin'ny Adamo cultiver ny tokantranonao cultiver ny vadinao cultiver rangahy cultiver ramatoa cultiver ny tokantranonao dia farany tena farany farany efa mandehabe ny lera fa farany ao amin'ny Daniel Daniel tiraina ny tompo tena akaikinao tahiny tompo ianao sambatra tsika manany Jesosy fifaliana nge rehefa miaraka amin'ny Jesosy Daniel chapitre 1 3 minutes dia verset 8 vakiko ngany anaran'i Jesosy. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Des versets 14. Il leur apporta ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vent qui leur était destiné, il leur donnait des légumes. Dieu accorda ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Et Daniel nisafidy tsy hihinana sakafo izay tany amin'ny mpanjaka. Ianao koa tokony safidy tsy hihinana sakafo ankoatra ny sakafo avy amin'Andriamanitra. Jereo tsara Satan eto tany mi-imposer pensée beta be, pensée humaine, homosexualité zao imposé anaty société ekeo. Ozy izy Ésaïe chapitre 5 verset 20 hoe le mal devient bien, le bien devient mal. Zay ny tena Satan imposé ho anao anaty fananao foana. Zay ny velonao aminao, zay ny tianao ekenao famalinana fa refusé ohatra ny Daniel. Dia ozy satria navahan'Andriamanitra Daniel rehefa tsy naiky nihinana izay zavatra avy any Satana fa izay avy amin'ny tenen'Andriamanitra azy ihany. Dia zavatra nitranga niavaka Daniel. Dia na mpanjaka niaiky mihitsy hoe tena afo reto. Ils étaient plus forts na l'intelligence ary sagesse. Ianao taranakao tsara tsara fa fokisy fampianarana ten'Andriamanitra zara amin'ny lalana tokony aleha zaza dia mbola kely. Fa reo ny olona ampiasain'Andriamanitra tahaka Daniel sy Mesaka Abednego eto France. Anana sagesse anana zao tontolo zao, ana intelligence anana zao tontolo zao, ampiaika an'izao tontolo zao mihitsy fa inona mihitsy mahafakely anareo. Zany tokony hita amin'ny société misy antsika amin'izao. Zay lisa mandeha aty amintsika tena tapidalaka lisa fa inona tokony atao. Tapidalaka neny Europe amin'ny économie mitsangana ianao zanak'Andriamanitra. Avy ao anatinao na avy ao fanemasana intelligence amohanan'ny Europe dia iaikin'Andriamanitra ao izy. Rehefa vakianao tantaran'i Daniel any impiry. S'enorgueillir les rois, fa plusieurs fois izy rehefa mijoro Mesaka Abednego Sadraka niaiky les rois tsisy Andriamanitra mihoatrana fa mila kosa ianao tsy matahotra ny ho faty rehefa hoe irefusé anome ny société. Aza matahotra zay le tena Jésus celui qui perdra sa vie pour moi aussi la gagnera. Il faut accepter de perdre sa vie. Les vies tena Jésus c'est kula montena fa perdre ta vie charnelle, tes désirs humains afoany zany. Que le choix de Dieu devienne ton seul choix. Tu t'en fous, c'est tenir nous là, tu penses que c'est la salle. Et nous, vous avez des babacafone. Et nous, vous avez des choses, des comme ça, ça. Des choses, on a les nez, tu vois, Daniel. Des fournades, on a des mantarelana. Famaïta, tu katran miavaka. Parana tchererea, der parana kamaya, ambita. Parana, parana, Tukavana, Anjara